ry rahalahy, mivavao anay mba handehanany teny tompo faingana ka hankalazaina toy ny eo aminareo. Tesaloniana faharoa toko fahatelo andimy voalohany. Ny baiboly dia manentana antsika tsiraray avy, manentana ho an'ny olona izay tia an'Andriamanitra, manentana ny mpino mba hanana rojom-bavaka tsy tapaka ry razanabavy malala. Ho fanohanana ny fitoriana ny filazantsara nefa ny tanjon'izany ihany koa, sady ampahery anao ary hitahiry anao ao anatin'ny finoana. Ny vavaka ataon'ny fiangonana na ao an-tokantrano na miaraka amin'ny hafa dia manana hery lehibe izy io, satria Andriamanitra dia mihaino sy mamaly izany vavaka izany. Amin'ny alalan'ny vavaka sy ny fanoloran-tena isan'andro dia mifandray amin'Andriamanitra ny mpino, mahazo ny fanahy-masina ny mpino ary mandray fitahiana sy hery hanohitra ny heriny ratsy. Tombontsoa lehibe ny fanaovantsika izany rojom-bavaka izany, araka izay voalaza izay, ka aoka isika tsy hanao atsirambina izany, satria tena zava-dehibe amin'ny famonjena antsika tsirairay izany amin'ny lafiny maro samihafa. Ilaina ny rojom-bavaka ny mpino, tena ilaina amin'ny fiainana. Tokony vavaka ho an'ny fitoriana ny filazantsara ihany koa isika, satria tena tokony ataontsika mihitsy izany amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, satria izany no manafaingana sy hanafaingana vevian'i Jesosy Kristy. Ary mahery ihany koa ny vavaky ny marina, mahery ny vavaky ny marina. Azo atao na irery azy, na ao an-tokantrano, na miaraka amin'ny hafa, dia aoka ifandray tsy tapaka amin'Andriamanitra amin'ny alalan'izany vavaka izany. Mitondra hery fitahiana avy amin'Andriamanitra ihany koa ny vavaka. Noho izany, ny vavaka dia fitaovana mahery omen'Andriamanitra ny mpino izy io. Omen'Andriamanitra aisy anao izy io rehefa tia an'Andriamanitra isika, rehefa miray amin'izany amin'ny kafanampo isika, dia afaka mitondra fiovana lehibe eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra sy eo amin'ny tontolo manodidina antsika ihany koa. Aoka isika hanangana rojom-bavaka amin'ny fiainantsika ao an-tokantrano, amin'ny toerana izay misy antsika tsiraray avy, indrindrandrindra ao am-piangonana, mivavaha tsy tapaka amin'Andriamanitra, manohana ny asan'Andriamanitra ary matoki fa mihaino sy mamaly ny vavaka izay asandratra ao Andriamanitra. Tena zava-dehibe amin'izany fivavahana izany, ny fahatokiana ny teny fikasan'Andriamanitra, ny fahatokiana fa mihaino sy hamaly ny vavaka asandratra ao Andriamanitra. Koa aoka isika hanao fanandramana tsy tapaka amin'Andriamanitra, ary izany fanandramana ao anatin'ny rojom-bavaka ataontsika tsiraray avy izany, na ho an'ny tena manokana, na ho an'ny fianakaviana, na any am-piangonana, dia hitarika antsika handeha amin'ny lalan'ny famonjena, hitarika antsika ho amin'ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina, ary azotsika fity amin'Andriamanitra. Raha lasanabavy malala, misy manantena fa nandray ny lesona sarobidy ianao tamin'ity anio ity, ary andao apetratsika ambavaka izany, apetratsika eo am-pelantanan'Andriamanitra, mba ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainako sy eo amin'ny fiainanao. Andriamanitra, misaotra anao izahay, satria nomenao teny sarobidy indray tamin'ity anio ity, ny mahakasika ny mahazava-dehibe ny rojom-bavaka izay tokony ataonay tsiraray avy. Tompo malalo, meteza ianao, hamindra fo hamela ny elokay tsiraray avy, raha ny zavatra nataonay tsy fanaraka tamin'ny sitraponao, ary mety falaindainana nataonay ihany koa tsy nampiray taminao. Ankehitriny dia nomenao anay indray ny teninao, izany teninao izany anie dia ahitanay fity aminao, ary ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainanay, ho ampiarinay, ary hitarika anay tsiraray avy ho amin'ny fiadanam-po sy ny fiadanan-tsaina. Mitahi manokana ny tokantrano tsiraray avy, ny ankonana tsiraray avy izay manaraka ity fandarana ity. Ny famonjenao anie dia ho tonga zava-misy eo amin'ny tokantrano tsiraray avy, ary arovay amin'ny ratsy mandrakariva ihany koa ny zanako tompo malala. Tahio ny tontolo andro fitiavinay, ahitanay fity aminao, ary ho hitantaratra eo amin'ny fiainanay, fa manana Andriamanitra lehibe izay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatana izany vavaka izany. Amen.